tokony hitady vahaolana ny fanjakana mba hisorany fikaran'ny viditsolika isam-bolana. Tokony jerena ohatra ny toerana akaiky kokoa ho an'ny Madagasikara mety hividianana solika raha ny fanio-kevitry ny mpiaron-jony mpanjifa Rapetsara Lita filohan'ny RNTC. Ny fikaran'ny viditsolika dia manaraka ny tsena iraisampirenena raha ny tokony ho izy. Fa kosa nampanantena ny fitondrana raha tsy diso tamin'ny famerenana ny viditsolika tamin'ny volana febroary izay nampisan'ny cyclone iny hoe afaka 3 volana vao miakatra ny solika. Zao nefa mars antsika miakatra koa tsika zao avril dia ho zao aiza ary fitazonan'ny mpitondram-panjakana ny teny izay nataony. Zay zany aloha fanteny napetraka voalohany. Fahatelo manaraka an'izay dia $55 ny cours ny barilan'ny pétrole amin'izao raha tsy diso ny fitadidiko. Hatramin'izao mbola nijanona $55. Ny vola gasy nefa nohatra nahazo aina ihany. Alazaina nefa hoe nahazo aina koa zany ny dollar dia nampiakatra an'izay zavatra zay. Ka eo zany tokony misy fepetra ho raisin'ny fanjakana dia hoe aiza koa ny toerana tokony hafana mamaty solika eto Madagasikara satria misy firenena akaikitsika eto izay manana vidina solika mora kokoa izay tsy lavitra antsika eto. Fa manino itsika tsy mamita an'izay lalana fividianana solika akaikizay. Zay zany le kady sy tokony ataon'ny mpitondra amin'ny fitantana zavatra tahaka ireny ilain'ny fiainana satria ny solika dia anisan'ny parametra anankiray ngeza be mampiakatra ny vidim-piainana. Ary efa nanaovako antso tamin'ny président ny CTU, ICTS, FMA ary ny président syndicat ny taxi ny ara-idinika satria samy ireny tena mpampiasa ny solika hoe inona fepetra tokony raisina na ny action citoyenne tokony ho atao manoloana fiakarana vidy solika tsy misy farany zao satria raha nylazaina dia mbola tokony misy 700 ariary koa any amin'ny volana mai anoany.